Coucou, mbola hoe sanakasikaro. Tianareo hoe make-up-ko? Efa mba tsaratsara izy izao. Lany fotoana mihitsy teo anatin'ny adiny iray teo zako nandany andro nanao make-up. Lely missionnaire, efa nataoko ilay publication fa maro moa zany nametraka fantany tsy maintsy hazavaina. Hitanareo zany hafa ihany ilay hoe hazavaina amin'ny vava mihoatra amin'ilay atao hoe soratana kely. Lely missionnaire. Rehefa mandritra lely dia tsara mba hoe mifandrentana vehivavy. Ity ny tanàn-dramosey dia ity ny tanàn-drangah dia ohatr'izao ilay lazaiko. Ohatra madama hoe atao eto amin'ny ifandray ohatr'izao ianareo roa eto na koa ohatra hoe manao ohatr'izao tana madama. Tsara zany ilay mba mifandray ohatran'izay. Nisy publication nataoko tany hoe ny lehilahy zao rehefa mankafy vehivavy ka ilay tian'ny lehilahy ilay mifandray tanana ilay manao ohatr'izao ny vehivavy dia tena mankafy ilay vehivavy, tena tia ilay vehivavy ilay lehilahy. Afaka manandrana izay ianareo roa. Fa moa zany efa nahazo papa ohatran'izay koa zao ilay roa dia iny indray koa fa mety anao fanahiniana izay. Ka izao lely missionnaire nataontsika ny anarantsika androany. Izay aloha ilay voalohany mba tsara ilay mba hampatsara antsika zany ohatra hoe raha adona amin'ny rindrina ndreka lapiso dia afaka atao ohatran'izay ihany koa tsy misy olana izany. Dia mbola averiko ihany fa mialohan'ny lely dia mba ampiana kotrana ao fa maninona mila mikotrana nisy vidéo nataoko tany mba hampalefaka ny vatantsika. Ianao ankera tonga dia maikamaika be fanoroka fatany dia hanokatra feo dia izay ilay mahatonga ilay hoe maina. Maina ilay satria ianao tsy vonona. Ambonin'izay koa ny jiro maty dia ina moa ny hita ao anatin'ny maizina ao, asan'ny devoly atao anatin'ny maizina. Rehefa vady tsisy tokony mahamenatra izany fa afaka mazoto, afaka atao foana ilay izy. Tsy voatery ao trano fa afaka mitady toerana hafa ihany koa ianareo. Vita izay ny hoe tanana atao ohatran'izao dia ina ihany koa ny manaraka ondana. Rehefa ilay hipetraka i madama dia eto ambany vody eto izany somary mba hampakarina ny vodin-dry ampiana ondana dia ilay mba atao ilay ondana mafimafy ireny somary miakatra kosa ny ndry amin'izay fotoana izay. Dia rehefa miakatra indry be dia be ny zavatra azo atao na akombona ohatr'izao ny feandry, akombona ohatr'izao dia ramose avy ato ambany na sokafana ohatr'izao feandry be dia be ny zavatra azo atao fa tsy voatery koa moa zany ndry hoe miandry. Nisy vidéo nataoko tany, nisy publication nataoko tany aloha tany mba ampiana feo. Ilay feo ianareo roa ange samy manana ilay ina moa zany? Samy manana ilay teny mamy ianareo roa ka tsy voatery hoe ilay tsy dia mba atao tsara be ilay izy fa samy manana ilay teny mamy mahafinaritra kely ianareo roa ianareo dia iny no atao resahana mangina bitsihana mangina madama. Eto amin'ny sofintsika eto matetika tena tsara na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy ilay mba ampiana bitsika mangina eto amin'ny sofina. Iny mantsy mampientana sy mampihetsika antsika na lehilahy na vehivavy dia mety amintsika. Dia mba mila rehefa ohatra izany hoe raha i ramose izany manoroka dia mba rehefa manoroka dia mba kakerina moramora dia bitsihana moramora izay ilay atao. Ilay mibitsibitsika moa zany samy manana bitsibitsika ianareo roa tsy voatery. Nisy commentaire nareo nahalatsaka namantsy tany aloha tany. Fa samy manana ny teny mamy ianareo roa rehefa tafaraka eo. Ho an'ny vehivavy tsy mahazo menatra intsony koa indray rehefa hoe manambady. Dia rehefa mampiditra lataka indray hoe matetika moa zany rehefa ilay hoe ampiana ondana izay dia lasa somary midona haingana makary amin'ny farany ary amin'ilay cervix ary ny latakelahy dia miankina amin'ny madama indray io. Izay ilay lazaiko hoe mba ilaina ilay manao bitsibitsika lava nify. Sady miresaka madama ialahy no mampiditra lataka no miresaka mangina madama izany hoe ialahy hoe inona no tena tiany. Somary atao mafimafy ve sa somary atao moramora ve satria indraindray koa raha midona mafy loatra ary amin'ilay cervix ary farany ery ilay latakelahy dia mety haratra ilay ery farany ery satria ialahy lasa mahery sitra loatra. Dia mila miresaka mangina madama ialahy ilay mandritra izay ilay eo amin'ny lely eo dia izay tia madama na hoe somary atao mafimafy na hoe atao moramora dia izay tia madama. Mbola averiko ihany fa ho an'ny vehivavy dia ndry mba mila manao feo ndry ampiana feo tsy voatery le hoe somary atao mafy izany fa mba miresaka ampitiavana atao ilay miangolangola izany tiako lazaina. Dia indrino amin'ny teny an-damose hoe atao mafy na atao mora dia rehefa mba miresaka ramose dia mba valindry tsara. Rehefa mankafy ihany koa indray dia mba miteny tena tiako ilay izany mba atao ohatr'izao indray ilay izao indray angamba ho faina. Ery indray angamba tokony atao.
tena mankafy be tena tiako be zany somary mba tokony atao mafimafy satria mba tokony atao moramora izay le atao ao fa tsy ao fotsiny ndre dia miainao ndre dia jery ndry fotsiny izy dia ndry komikombavy dia ahoana ary zany dia raha misy koa alefa tsy na koa ny dikan'izany tsisy fafany raha ohatra ka 2 minitra kosa dia tongako 2 minitra aveo dia aveo tena tsy takotrana tsy nahazo fia mihitsy raha misy koa dia dain le raha tonga tampoka le bandy mbola tsy afa-po zaiko ilaina le fampiresaka manao pitsipitsika lavanify inona koa manaraka dia manao raha jamba amin'ny ankapobeny moa zany ny vehivavy zany mba hoe mety amin'izay hoe misy le somary fanampenana maso ireny afaka manao an'izay ianareo roa dia mahafinaritra ny lehilahy koa izay le mba hoe tampenana ohatran'izay maso madama indrisy zany tsy voatery hoe kivy fa le manao raha jamba ohatr'izay dia misy le karazana chaîne ireny be dia be zany le kilalao afaka ampiasaina rehefa hoe miaraka ianareo roa ianao rehefa hoe milely dia mba rehefa manao zavatra ianao dia mba mila le décoration zay zany na rehefa mihinan-kany ianao zao dia tsy be dia be sakafo hohanina misy dessert misy le sakafo salady sy ny tariny laoka ihany koa misy fangaro maromaro dia ohatr'izay koa ny lena ampiana fangarongarona ohatran'izay le izy dia mba le ampiana le vidy le kilalao le karazana raha jamba ireny ianareo roa dia afaka ampiasainareo le izy rehefa mandritra ny lena mankafy tsara ihany koa amin'izay mba mila miresaka tsara ianareo roa mialohan'ny zavatra rehetra mba dia ialana amin'ilay hoe fa ahoana ny toa-tena ohatr'izao mba miresaka tsara zany tsy misy tokony mahamenatra mihitsy zany fa fiainam-bivady dia ny lataka ihany koa zany tiany vehivavy raha mba somary hoe atao maka sisiny ilay latakela nisy publication nataoko mba mianatra amin'ny frein lisany inona ny asan'ny frein atao le mba hapihetsiketsika ilay lohan-dataka dia ohatr'izay koa ialahy rehefa le eo ambony eo tsy voatery ialahy jereo fa hanetsiketsika vatana be ohatran'izao mandreraka be iny fa ialahy zao raha ohatra ka mianatra izay manao répétition ialahy ety ivelany ety ny asan'le frein eto ambanin'ny latakela eto ohatra misy an'izay ozatra ohatran'ny ozatra kely ohatran'izao manify kely ohatr'izao iny ny asan'iny dia manao izay hapihetsiketsika ny lohan-dataka noho izany dia ety ivelany ety ialahy zany manao répétition izay anao izay hapihetsiketsika ny latakela noho izany rehefa tafiditra ao anaty lalan-jaza avy eo ny latakela dia tsy voatery ialahy hipelipelika be vizaviza fa efa hainy ialahy avy ety ivelany ilay teknika dia rehefa ao anatin'ilay ao anatin'ny lalan-jaza avy eo ny latakela dia afaka ampakarina ampidirina maka sisiny ohatran'izao le izy azo andresany ve mankafy koa madama amin'izay koa ialahy tsy reraka be ialahy ao foana ialahy ny totototony eo farany koa leo lasa makadily be izy fa mba ampiana teknika kely ohatran'izay zay mankatsirika tompoko.